Anio alahady fa 20 ny volana septambra taona 2020. Alahady fa 3 amin'ny volana septambra izay mbola hipajianantsika ny loha hevitra hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Alahady fa 5 manaraka ny Trinité ihany koa, ary alahady natokana fiangonana hitondranam-bavaka ny sampana taniketsa. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Andeha isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra, ka hovakitsika ny tantara voalohany, ny 240, ny toko 240, ny 720 hatramin'ny 130. Tantara voalohany toko 240 ka atomboka amin'ny 720 ka hatramin'ny 130. Aoka isanka antsika hiaraka hidera an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Tompo, mihirao an Jehovah ary tany rehetra, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika ho deraina indrindra, sady mahatahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena rehetra dia tsy mitsinona, fa Jehovah no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany, hery sy hafaliana no ao amin'ny fitoerany. Ry firenena, manomezany Jehovah, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Manomezany Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo anatrehany. Miankofo eo anatrehany Jehovah amin'ny fiaingona masina. Mango vita eo anatrehany ry tany rehetra, izao rehetra izao voaorona ka tsy hihetsika. Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravo ny tany, ary aoka ho lazaina amin'ny firenena hoe Jehovah no mpanjaka. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra sy mankalaza anao izahay. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, ary mankalaza anao ny voary manontolo. Fotoana natokana fiangonana hitondranam-bavaka ny sampana taniketsa izao alahady anio izao, ka misaotra ray noho ny ahafahanay manatanteraka izany.
ary misaotra noho ny asa-panompoana izay mbola tolotra ao anay sy ny hery omena ho anay lalandava ahafahanay manefa izany, ka tsy mitsahatra izay ny midera sy mitory ary miasa ho anao. Faly izahay Tompo noho ny ahafahanay miombavaka ary afaka hitondram-bavaka ny sampana, koa mangataka izahay ny anatrehanao izao fotoana izao, ary na mbola voafetra aza ny isanay manatrika izao fotoana izao, dia matoky izahay fa miaraka aminay eto ianao ary miaraka amin'izay rehetra manaraka izao fanompom-pavahana izao any atokantrano tsirairay avy any. Dia ny zavatra rehetra ho tanterahana eto ane Tompo dia ho ankasitrahanao ary mba ho fanehoana ny voninahitrao, ho anao irery ny haja ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Izao dia iroso amin'ny fotoana ho an'ny sekoly alahady isika. Dia faly miarabantsika fiangonana indray, indrindra fa ho an'ny sampana sekoly alahady tonga amin'izao fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy izao indray. Sokafy ary ny baibolintsika, iarahantsika mamaky ny Samuela voalohany 7:10 tapany B. Rehefa hitantsika dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: mitenena fa miaino ny mpanomponao. Amen. Ny lesona entintsika hotsoahana amin'ity tenin'Andriamanitra ity indray rakizy dia toy izao. Tamin'ity fotoana ity dia natsoan'Andriamanitra i Samuela, ka rehefa nandreny feony izy dia niaino sady nankatoa izay nolazainy taminy, satria Samuela sy Andriamanitra dia mahay mifanerasera amin'ny alalan'ny vavaka, tahaka antsika ihany mifanerasera ao an-trano miresaka amin'ny dada sy neny amin'ny andavanandro. Dia toy izany koa isika rehefa miresaka amin'Andriamanitra, fa saingy amin'ny alalany ray aman-drentsika no iresahantsika aminazy izay misolo toerana ho azy. Ka noho izany mila ajaintsika ny ray aman-dreny ankatoavana enona tsara rehefa mananatra izy na miteny. Ka manomboka izao ary fadio ny manao tsinotsinona na manao izay mahatafotoana ny ray aman-drentsika, satria tahaka ny solontsika ihany izy izay nataon'Andriamanitra fitaovana ihany entina hananarana antsika tsirairay avy. Fehiny maneke fa miteny amintsika Andriamanitra ka enoy. Samuela voalohany 7:10 tapany B, mitenena fa miaino ny mpanomponao. Zao dia hitsangana ny sampana sekoly alahady rehetra sy ny sakaizany hanao ny hira 7:707. Aorianan'izay dia mivavaka tsika ary tsy mipetraka tsika raha tsy vita mivavaka. Iaraka hitsangantsika. Iaraka hivavaka tsika. Ry Jesosy Tompo zokinay be fitio,
mbola misaotra anao indray izahay nomenao an'izao fotoana izao. Ahafahanay mihaino ny teninao indray ka ahafahanay mianatra izany entina makivaky izao fiainanay izao. Mamindrafo aminay hatrany anefa Jesosy raha misy zavatra tsy mety ka tsy mifanaraka ny sitraponao ka nataonay tamin'ny zavatra rehetra. Dia misaotra indrindra Jesosy Tompo. Amen. Miara-mipetraka tsika. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Fitsipikao Tumpu Anjamanitro Teni masu Angaeriku Bauani Zaimanu Ni Baibulita mina Avini manzune fakusara Autocomitavana Izao dia tongotsika amin'ny fotoana amakiana sy iainona ny tenin'ny soratra masina. Iarakomantsika eo am-pelatanana ny Exodus toko 17 andiny 17 ka hatramin'ny 17. Exodus toko 17 andiny 17 ka hatramin'ny 17. Matthieu toko 17 andiny 19 ka hatramin'ny 30. Matthieu toko 17 andiny 19 ka hatramin'ny 30. Ary faranana amin'ny Titus toko 1 andiny 15 ka hatramin'ny 7. Titus toko 1 andiny 15 ka hatramin'ny 7. Fa mialohan'izany dia hiaraka ivavaka isika. Misaotra anao izahay Andriamanitra iray raha tonga amin'izao fotoana izao ahafahanay misitraka amin'ny famakiana ny teninao sy fiainona ny hafatra avy amin'izany teninao izany. Ka ho aoka ny fanahinao masina hiasa amikely aminay tsirairay avy eto anio izao. Ahatonga ny teninao masina ho jiro manazavanay isan'andro sy handrakitra izany ao am-ponay mba ho tonga fiainanay tokoa. Aoka ianao hitarika ny mpanomponao izay hanatanteraka ny vakiteny sy ny hafatra dia mitenena iray eo fa voninkainanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Exodus amin'ny anaran'ny Tompo. Arony rafozan'i Mosesy taminy. Tsy tsara izao zavatra ataonao izao. Samy mireraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao. Fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao ka tsy ho zakanao irery ny anao izao. Ary ankehitriny dia manekeny teniko
fa norevitranao aho ka Andriamanitra ne ombanao. Aoka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra, ary hampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao, sy hampahalala azy ny lalana izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra, dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly ka manendre mpifehy 1000 sy mpifehy 100 sy mpifehy 50 ary mpifehy 10 ifehy azy. Ary aoka ireo no hitsaran'ny olona mandrakariva, ka ny ady lehibe rehetra no aoka hoentiny aminao, fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy ihany. Dia ho maivamaivana kokoa aminao izany, ka dia hiara-mitondra aminao ireo. Raha anao araka izany zavatra izany ianao, ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra, dia haritra ianao, ary izao olona rehetra izao koa dia ho tonga soamantsara any amin'ny taniny. Mathio, dia nanantony Petera ka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no anontany rahalaiko amiko ka velako izy hatramin'ny 7 va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny 7 fa hatramin'ny 7 Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany, ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy sy ny vady aman-janany mba amin'ny fanana rehetra andoavana ny trosa. Dia niankohaka teo anatrehany ilay mpanompo ka nanao hoe, Tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy trosa taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namana anankiray izay nitrosa denariasy 100 taminy, dia nosamboriny izy ka notrahony sady nataony hoe, aloha avy izay trosako aminao. Fa niankohaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohan'ny trosa. Ary noho nitany ireo mpanompo namany izay efa natao, dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny mpanompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony raha lehilahy ka notenany rehetra, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoka ilay trosa rehetra taminao, satria nifona tampoka ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao, dia tahaka ny namindrako fo taminao. Dia tesitra ny mpanompo ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no nataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo. Raha tsy samy mamela ny rahalahy nareo amin'ny fonareo avy ianareo. Titosy, izay no namelako anao tany Kreta dia nandaminanao izay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao olona amin'ny isan-tanàna. Araka ny nandindiko anao, raha misy tsy manan-tsiny dia lehilahy manana vady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba hampaingaina ho mpanara-po amin'ny ratsy na ho maditra. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manan-tsiny fa mpitandrina ny an'Andriamanitra, tsy mitompo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpimamiliana ady, tsy mpikapoaka, tsy tia harena maloto, fa mampiatra ny vahiny, tiany tsara, mahony tena, marina, masina, mahony po, mitana mafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, mba hahaizany hananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema sady handresy lahatra amin'ny mpanohitra. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Familiar viva foi androna ele famana kaki
Jesu pitsarare ary mamiakaiky ny odiana. Ry avana manalo amin'ny tompo mbola ao ampitomboana aminareo mandrakarivana eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ry avana malalo amin'ny tompo, raha mandinika isika ny perikeo-pamanontolo izay novakiana tamintsika teo dia voafaritra ao anatin'ny hoe fifidianana olona hananandraikitra lehibe eo anivon'ny fiangonana. Raha tany amin'ny testamenta taloha ny fiangonana dia ny zanak'Israely. Aty amin'ny testamenta vaovao moa zany ny fiangonana dia isika vahoakan'Andriamanitra miompo-panahy miray fofinaina manandratra zany vavakitsika zany ao amin'ny tompo dia isika vavolombelon'ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty zany. Raha fifidianana ny tamin'izany satria efa voafidy efa ela ihany koa ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fiangonana dia manatevina izay afatra sy teny ary ny fiofanana izay efa natao tamin'ireo olom-boafidy izay nomena andraikitra ary mpanompon'Andriamanitra manana zara fanompona eo amin'ny fiangonana zany no antefany zao teny zao. Dia tsy izy zany fa isika rehetra izay manatrika zao fotoana zao raha teo koa. Raha kapoka ireo perikeo-panaky telo ireo dia azo omena loha hevitra hoe mpanompon'Andriamanitra fakatahaka eo amin'ny fiangonana. Mpanompon'Andriamanitra fakatahaka eo amin'ny fiangonana. Loha hevitra anankiroa no azo sitonina ao anatin'izany dia ny hoe ny toetra tokony ho tafiany ny mpanompon'Andriamanitra manana andraikitra, ary ny faharoa dia ny hoe ny tanjona kendren'ny tompon'andraikitra ao amin'ny fiangonana. Andeha ho jerentsika ry havana ny voalohany, ny toetra ho tafiany mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana izay miasa ary manatanteraka ny fanompona ao amin'izany fiangonana izany. Arak'izay voalaza teo dia azo jerena io toetra tokony hananana io ao amin'ny epistily izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Titosy. Titosy toko voalohany ka ny andininy 5 hatramin'ny 7 ny ahitantsika n'izany. Ao anatin'io dia ahitantsika ny hoe ty Titosy ty, iza marina moa. Titosy dia gentlisy, ara-pirazanana sy fiaviana. Kanefa tiany Paoly tokoa zany mpanompon'Andriamanitra zany fa gentlisy ny vafoaka nanaraka ny fivavahana kristianina ary azo nametra hampitokisana anatanteraka ny asa. Koa satria mbola tsy tanteraka ny asa natao tany Kreta izay nandalovan'ny apôstôly Paoly dia nanafatra anyity Titosy ity izy ny amin'ny hifidianana ireo izay olona ao anatin'ny fiangonana any Kreta. Ny fiangonana tany Kreta dia fiangonana azo lazaina fa nanam-pahaseranana ihany koa satria misy jiosy ny ovavo nanaraka ny fivavahana kristianina nefa manahirana tao, ary ny kretana raha teo dia ratsy toetra, ka sady olona manahirana zany ny kretanina fa ratsy toetra, ny jiosy ihany koa nanana ny toetrany zay nanano sarotra eo amin'ny fiarahana aminy. Sahirana zany ity mpanompon'Andriamanitra ity, mitondro zany fitandremana zany zay nametrahana azy, kanefa toerana lehibe, fiangonana lehibe zany fiangonana tany Kreta zany zay hoentiny ity mpanompon'Andriamanitra ity. Dia eo Paoly nametraka hoe hifidy ianao, olona hiara-iasa aminao, ka ny olona izay fidinao hiara-iasa aminao dia tokony hanana ny toetra zay tafininy zany atao hoe mpanompon'Andriamanitra hanao raharaha ao anatin'ny fiangonana izany. Ka na ratsy fanahy sy ratsy toetra aza ny kretana ary maditra sy manahirana ny jiosy miova kristianina ao, dia tsy maintsy mahay mifidy ianao ary mahay mametraka tsara ireo olon'ireo anana izany toetra tokony hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra manatanteraka ny asa zany. Zavatra anankitelo no faritan'ny Paoly
ao anatiny zany epistily zany ilazana ny amin'ny toetra tokony ho ananany mpanompon'Andriamanitra mandray andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Ny voalohany dia toe-panaraka an'Andriamanitra. Eo amin'ny 9:1 dia ahitantsika ny hoe tokony hanana toe-panaraka an'Andriamanitra. Tsy mivantana ilazany Paoly an'izany fa no tany sainy zany fa rehefa kampana dia hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany ny tokony ananany olona zay fidiana ka manao ny asa sy ny andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Ny faharoa dia hoe toe-po mifanaraka amin'ny andraikitra tanana. Toe-po mifanaraka amin'ny andraikitra tanana. Ao anatin'io zany dia ny olona manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana dia manefy ny toe-pony izy eo anatrehan'Andriamanitra mba havitany ny andraikiny amin'izay andraikitra napetraka taminy. Ary hitantsika fa misokajy ny olona ao anatin'ny fiangonanao karakarak'izay andraikitra tananao zay ny tokony hanefenao tsikelikely ny toe-ponao mba hahatonga anao azaka ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra zay totosainao amin'izany fanompoana tananao zany. Ary ny fahatelo dia ny toe-tsaina. Tokony hanana toe-tsaina entitra enti-mijoro sy miasa mba ho tahafin'ny kristianina. Zay zany ilay toetra anankitelo. Ny toe-tsaina tokony hanana zany dia toe-tsaina entitra enti-mijoro sy miasa mba ho tahafin'ny kristianina. Ianao zany ao anatin'ny andraikitra zay tananao dia tokony hanana zany toe-tsaina zay azo verina fa entitra tsara sady mahajoro tsara ary miasa ka eo amin'ny fanatanterahanaao ny asanao dia angetaheta ny olona miaraka aminao ary ataony filamatra izany fomba fiasanao sy ny toe-tsaina zay nanananao hitondranao azy izany. Mitefindrindra zany ry havana ho amintsika mpanompon'Andriamanitra rehetra ato anatin'ny fiangonana kristianina. Ho asianao zay manana andraikitra na inona andraikitra raisinao dia tokony hahatsiaro hoe ny toe-tsaiko zay entiko manatanteraka zany asan'Andriamanitra zany dia ho fantatry ny olona tokoa fa entitra aho ary mijoro ka hahatonga azy andeha hanahaka izany zavatra zay tanterahako zany. Ary ao anatin'izany ny toe-ponao sy ny toe-panahinao. Raha ohatra ianao ka ao anatin'ny sampana ka foloa ianao, zay no anjaranao, dia tokony hahatsiaro ianao hoe ninninona zavatra mety mitrango ao anatin'ity fikambanana etiko ity na misy olona manafotoa anato, na misy olona manahira anato, na misy olona mahafinaritra ato, dia atao mifanentana amin'izany andraikitra ao zany avokoa ka zakanao ny zavatra rehetra. Na misy miteniteny foana zao fa tadidio tsara fa mihoatra noho zao zavatra iainantsika izao ny fomba sy fiainan'ny kretana tamin'izany fotoana zany sy ny fomba sy fiainan'ny jiosy niombona tao anatin'izany fiangonana tany kreta izany fa tena sahirana sady nampalahelo mihitsy ity mpanompon'Andriamanitra ity. Ary zay no nanomana an'i Paoly azy hoe omany ny fonao ka ny toe-ponao dia ataovy mahazaka tsara ny adidy sy afaka miatrika ny zavatra rehetra zay mitranga. Toy izany ny toe-panahinao aza velanao kifa ataovy ilay araka an'Andriamanitra satria fiangonana tena ny Kristy io entinao io. Ry havana manalo amin'ny tompo, sampana mitaiza tanora zany moa no misy ny sampana tany-ketsa ao anatin'izao fotoana izao. Ka ao anatin'izany sampana mitaiza tanora zany dia fantatritsika tsara fa miaraka amin'ny tanora ianao zany, miresaka amin'ny tanora ianao zany, mitaiza tanora ianao zany. Zany hoe lay zanaky ny olona nanana ny fombany sy ny fanaony, ny toetra ny tany amin'izay nisy azy tany, na tany ampianarina na tany fiarahamonina hafa, reo zany le tonga miaraka aminao ao fa mba te hiaraka hihiry izy, mba te hiaraka hivavaka izy, mba te ho kristianina izy, ary mba te ihany koa ho olom-piangonana rahatr'izay kanefa misy toetra zay nentiny avy any ambadika any. Eo zany le ilana an'le hoe ny olona zay mena andraikitra ary manao fahasafanompoana ao amin'ny ivon'ny fiangonana dia mitafy ireo toetra anankitelo ireo. Todika kely aminao président satria ianao moa zany sady mitarika fotoana no mitaiza an'ireo, dia ireo toetra telo ireo dia toetra tokony hananan'izay mitarika. Ary isan'izany
ao anatin'ny fitezana tanora. Fantatritsika zany nitaiza tanora zany fa misedra zavatra, setrasetra, atao hoe ao ihany koa ny fitsapatsapana samihafa, satria te hivoatra izy, te halala izy, be dia be ny zavatra miseho aminy ao, tsy voatery ho ratsy daholy kanefa tsy voatery ho tsara ihany koa, fa anjaranao tompona ndraikitra no mandrindra hoe fiangonana ty ry fitezana atao anatin'ny fiangonana, fanefena olona vanina mba ho avy ny fiangonantsika, izany no tandremana ato anatiny. Ka ny mpitondra sy mitarika amin'izay fotoan'izay dia mitaiza ny olon'Andriamanitra mba hatratrarany izay andraikitra izay no tanany ho efa sy ho vita, ary mba ho taafiny izay zandry mandimby ao aoriana. Dia hitantsika ry havana fa raha miresaka fotsiny sika momba zany taniketsy zany dia fantatritsika tsara ny dingana samihafa zay lalovan'ny ankizy ao. Mpijambana tsotra izy aloha dia mianatra mihira, mianatra n'izany fiarahamonina hoe zao ny fiarahamonina ty am-piangonana, zao ny fiarahamonina ao anatin'izany taniketsy zany, zao ny fiainana ao anatin'izany taniketsy zany. Rehefa lahadika mivavaka dia mihaino toroteny, rehefa mivorontsika dia anontanianareo rehefa aveo hoe inona ny toroteny tamin'ny lahady. Ka raha mitabatabonareo dia adininareo zany dia tsy henonareo dia tsy mahazo izay tokony ho azonareo amin'ny ray aman-dreny sy ny zokinareo izay mitaizanareo. Ankoatran'izay dia misy fitezana ao ny amin'ny fifanajana, ny amin'izay atao hoe fifanoavana eo amin'ny zoky sy zandry, ny mpitarika sy ny tarina. Ary dia hitantsika ao anatin'izany fa ezaka lehibe mila tohanana mbavaka, ary mila fampirisihana, ary mila fampahirizina tokoa ho an'ireo atao hoe tompona andraikitra ao anatin'ny izany fikambanana izany. Dia mitodika ihany koa satria mahatsiaro ihany koa hoe ny Dorcas ihany koa izay manana anjara androany ao anatiny ity alahady ity, dia mahatsiaro ny hoe ho antsika Dorcas koa dia hitantsika tsara fa ireo vehivavy hoentitsika ireo sy ao anatin'ny fikambanana Dorcas ireo dia samy manana izay momba azy tany amin'ny zenalehany tany sy any amin'ny tokantranony tany sy ny asa mandrarahany tany. Misy ao olona manam-pahaizana be, misy ao olona tsotsotra ihany, misy ao tena tsy nianatra mihitsy fa zay te hivavaka, zay te hanao Dorcas sy ny sisa. Dia fantatritsika ao anatin'izany fa karazan'olona ny ao anatiny ao, ary karazan'olona samy nanany fiainany tany amin'ny tokantrano misy azy ihany. Ka raha tsy mahay mitondra azy sika sy mitafy zany toetra izay ambara fa tokony ho tafiany ny mpanompon'Andriamanitra manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana izany, dia manam-pahaserana sika sady tsy vita ny sahirana fotsiny fa indraindray tafitohina mihitsy azy, satria raharahany samy olon-dehibe mo izy tafitohana aminao satria ianao mibedibedy lava, ianao koa tafitohana hoe ito koa tena sarotra tenenina, kanefa zay le fiarahamonina. Ka dia eo anao zany manana toe-panaraka an'Andriamanitra, manana toe-po mifanaraka amin'io andraikitra tananao, ary manana toe-tsaina entitra ianao, ary mba hahatonga an'ireo olon'ireo hanahaka anao, satria tsy hijanona ho folo foana ianao na hijanona birao foana ianao, fa mety miovaova, ka mety ireo olona tarihinao ireo indray no tonga amin'izany toeran'izany rehefa any aoriana any. Ny zavatra faharoa ry havana izay hitondrana fisainana sy fo ary fanahintsika dia arak'ilay voalaza teo hoe tanjona kendren'ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana. Fantatritsika tsara fa ny fiangonan'Andriamanitra, ilay tenan'ny Kristy ety ambany masoandro dia endriky ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fanjakan'Andriamanitra tahaka ny fiheveran'ny rahavavintsika hafa fa endriky ny fanjakan'Andriamanitra, satria mbola ety ambonin'ny tany dia mbola misy fahalemena, misy tsy fahatanterahana no famandra avokoa mono ao, ka dia mbola misy zavatra mbola miserana ihany, ary ao anatiny zany indrindra no tsy maintsy fampaherezana ka ilazana mba tsy hiovanany amin'ny tanjona aza kendrena hatrany. Dia eto zany isika dia ambarana izao atao hoe perikopa anankitelo izay nojerentsika izao, fa ny voalohany lay Titos toko voalohany teo dia manambara momba ny toetra tokony ho ananana, fa le faharoa sy fahatelo kosa ny Eksôdôsy sy ny Matio dia miresaka momba n'io tanjona io kosa. Manao ahoana moa zany tanjona izany? Raha mijery sika ny fitezana sy ny
dinidinika ary resaka raha-piarahamonina hitantsika ao anatin'ireo perikopa anankiroa ireo dia fantatra tsara fa misy resaka fifampitsinjovana ao. Raha miresaka tsika momba ny hoe Exodosy 12 dia fitsinjovana tompon'andraikitra no resahana ao anatin'io. Jetro lay rafozan'ny Mosesy dia mahita ny Mosesy miasa mafy, vao mangirany ratsy mandra-piletiky ny masoandro, mandra-pahaly ny andro, dia mandray olona foana miresaka manao dinidinika sy ny sisa mandamina ny ady iny mpiarahamonina iny. Ary dia hita nyty rafozany ity fa hoe tena reraka ianao ary horitraina amin'izao anao ary dia tsy aharitra fa vetivety dia ho faty, satria be loatra ny raharaka raha isan'andro nohatran'izao tsisy zava-banina ny fiainana fa na sakafo aza ny adino sakafo aza adino, satria maraina mandra-pahariva ny andro anao mandra-pahatonga ny alina mbola mitsara ady foana. Ny olona reraka ianao koa reraka. Ny toe-tsaina nomena dia ny hoe mba havitana ny asa, mba hatanteraka ny tokony ho atao dia zao no andraikitra zarao, mahaiza mizara raharaha amin'ireo tompony andraikitra ireo, satria raha nofidiny ireo olona ireo izay miaraka aminao dia olona izay tokony hanana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, olona manana toe-po mifanaraka amin'ny andraikiny, olona izay manana toe-tsaina izay tokony ho taafiny izay rehetra mandaly ao anatreny. Koa satria rehefa maro ny manana andraikitra miara-miasa aminao dia mimaivana ihany koa ny entanao ka ho vitanao, satria ny ady madinika maro dia ireo ny andraikitra azy, fa ny ady lehibe kosa dia ianao. Ary ny faharoa ao anatin'ny resahany amin'izany dia ny hoe mba ho tonga soa any amin'ny tany tanàna fa tsy ho tavajanona any anefitra foana reto atao hoe vahoaka entinao reto. Ny dikan'izany ny tanjona zany dia hoe tsy maintsy vita ny asan'Andriamanitra ary tsy maintsy totosa arak'izay nikendrena azy ny zavatra rehetra. Ry havana malala amin'ny tompo, fantatritsika tsara fa eo anatrehan'izany ry tompona andraikitra sy sika mpianakavy ny finoana, satria mety tsy manana andraikitra mitovy amin'ireny ilay atao anatin'ny sampany ireny sika atao anaty fiangonana, fa mety manana andraikitra ihany koa na dia ivelan'ny fiangonana azy. Mety ho ray aman-dreny ianao, mety ho zoky ianao, mety direktera ny ampiasany ianao sy ny sisa, na inona njara fanomponao dia ianao mihitsy ny antefany izao teny izao koa fa tompona andraikitra ianao, satria mbola nanandraikitra atao anatin'ny fiangonana aoriana kely ao. Izao ny tsarofy, ny tompo efa niteny, ny tompo efa nilaza fa aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, matokify za efa naresy izao tontolo izao. Mampanantenantsika mandrakariva ny tompo fa na misy zavatsarotra aza lalovantsika amin'izay raha rasy andraikitra tanantsika na atao anaty fiangonana na ivelan'ny fiangonana, ny tompo efa nandresy ary ny fandresen'ny tompo no atolony ho antsika. Ny faharoa, ny tompo koa efa nilaza fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Sao ianao tsy maharitra amin'izany adidy zany hoe manahirana ty raharaha ty efa taona ave endraikitra zavatra manahirana ohatran'izao ametraka fialana zao ve ny ainako ato isan'andro tsy horitraina eto, tsy ry havana. Zay maharitra hatramin'ny farany, tahaterao ny adidinao izay nanoloranao ny tena na ny ekenao ny tompo hanaovanao ny fanompona amin'izay adidy tsy andraikitra natolotra ho taterahinao. Izao ny tsarovy ry havana, arak'izay nambarantsika tany am-piandohana ny hoe tsy maintsy misy zavatra manahiranao. Ary jereony ny fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy fa io indrindra ny azontsika isitomana lesona ny aminy hoe hanamboarantsika toe-po, toe-tsaina, toe-panahy ao ilay tao hoe famindra-po. Isika zany dia olona tokony hanana zany toe-po, toe-panahy, toe-tsaina mamindra fo sy miantra amin'ny namantsika izany, amin'ny andraikitra izay taterahantsika sy ny fanompona izay totosaintsika na atao anatin'ny fiangonana na ivelan'ny fiangonana. Handrosoana zany fanjakan'Andriamanitra hitintsika izany ary ho fiainantsika izany, satria rehefa mamindra fo sika sy miantra dia fantatry ny namantsika ihany. Sy ireo olona tezaintsika sy ireo olona nanantsika didy tsy andraikitra ireo fa tokony ho taafiny zany rehefa tonga eo amin'ny toerana ihany koa ianao, ary tokony toanana zany
satria manao ny asa izay hijoroa ny vavolombelon'ny tompo amin'ny fitiavana sy amin'ny fanetrehtena amin'ny fanahafana ny Kristy. Ka izany rehetra izany ry havana dia mampitodika ny saintsika hoe manahafa ny Kristy, fa ny fanahafantsika ny Kristy manetry tena sy feno fitiavana no anehoantsika fa miasa isika amin'ny fatahorana n'Andriamanitra mahatateraka izany asan'Andriamanitra izany hatramin'ny varany. Ka ny voninahitran'Andriamanitra no miseho eo amin'ny zara fanompoana izay toto-saintsika ka anjarantsika eto anivon'ity izao tontolo izao ity, ary indrindra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ery ihany ny voninahitra. Amen. Ry havana, tsy nahatanteraka ny izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa aoka isika hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany, hiaraka hivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, miondrika eto anatrehanao izahay ankehitriny, mahatsiaro ireo zavatra rehetra tsy tanteraka amin'ny mahampanomponao anay. Nampahatsiahivinao anay Tompo ny toetra tokony hanananay izahay izay manana andraikitra eto anivon'ny fiangonana na any ivelany any amin'izay sehatra misy anay tsirairay avy. Izahay izay efa nofidinao mba hanatanteraka ny asanao dia ny fitoriana an' Jesosy Kristy amin'ny zavatra tanterahanay rehetra. Indrisy anefa ry Tompo fa tsy tanteraka izany, ary indraindray izahay dia tsy mendrika ny olona manana andraikitra eto amin'ny fiangonana ny toe-tsainay, ny toe-ponay, ary indrindra ny toe-panahinay. Koa dia mifona aminao izahay ry Tompo. Misaotra anao nefa izahay fa mbola afaka miantso anao ary mivavaka aminao, ary mangataka ny famelan-keloka avy aminao. Koa aza mamaly anay araka ny fahotanay ry Tompo, fa ny famindraponao no ampitoero aminay. Tompo, miantrahanay, koa enoy ary ny vavakay, ary sasao izahay mba ho afa-keloka, diovy izahay mba ho afa-pahotana. Aoka izahay mba hiasa amin'ny fahatahorana anao mandrakariva, ary hazoto hatrany amin'ny asa fanompoana sy ny andraikitra tananay. Dia miainoa anay ry Andriamanitra fitiavanao, ka avalio ny vavakay. Amin'ny anarany Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavakay izany. Amen. Rai malalaku
disotaminao izay ka mangatakao famelana sy ny famindrampo avy aminao rayo ry tomponayo avy omeo anazahoany ny fomadio se masina anananao de tsy overina hoe mbola ho disoiany indray ny tena sy fanaizay anananay ry mpamonjiko ray malalako betsaka ireo defa vita sy nambaboanay ka angatainay aminao sy erinay ko mba foana sy sintsonire farerakizay ry tomponayo avy omeo anay zahoany ny fomadio se masina anananao mba tsy overina hoe mbola ho disoiany indray ny tena sy fanaizay anananay ry tomponayo avy omeo anay zahoany ny fomadio se masina anananao de tsy overina hoe mbola ho disoiany indray ny tena sy fanaizay anananay ry havana raisoam-pifaliana ary ny famelan-keloka omen'ny tompo atsika hitsangana isika hoy ny tompo na dia mandra-pantitra-reo aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo izao no nanao ka izao ihany no hitrotro eny izao no hitondra sy hanafaka raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra voavela ny elokareo noho ny anara-masina aleloia sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen Panjaka tsy toa kanefa be indrafo terainy rampoelan-tsaina teraina mandrakizay eny mpanompo voavonjy saminy omy hoe aleluia ho aminy avo fa Jesosy no tomponay ry tompo mpanjaka mahery o miano avy manaiky toko izay fa tompony herihetry anao tsy misy mitsy ny toanao
tsitratry ny saina mierina ny fiverana zaentina raisoe ny atsatolotrana ety raiso izao. Ny olona vao velaheloka riavana dia sahy manambara ny finoany, koa aoka isika anaiky sy anambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekempinoana. Ny fanekempinoana laharana fahatelo no tanterahantsika. Fanekempinoana laharana fahatelo manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maty anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no navana-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay mety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Izao dia iroso amin'ny fanambarana ny tatitry ny sampana isika. Ao aorian'izay dia isy anjara hira ho tanterahan'ny sampana. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretan'ny vokatrareo. Jaona 5:12 ny andiny 9:12 tapany A. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka maneho natrehan'ny tatitry ny asa vita nanomboka tamin'ny volana Martsa 7:24 hatramin'izao Septambra 2023 izao ny sampana tany Ketsa. Maro ny zava-bita fa ireto manaraka ireto no tena nisongadina ka dia taterinay amintsika hampianakavin'ny finoana izao. Ny 20 hatramin'ny 4 Martsa 7:23 no herinandro mibokatra ny sampana. Toy ny isan-taona ny alatsinainy dia niarahana tamin'ny AFF, ny alarobia dia fotoana ho an'ireo mpianatry ny soratra masina eto amin'ny fiangonana. Ny zoma fitombavaka notarian'ny sampana sy nandraisana anjara hira. Nanatanteraka petite table ny asabotsy, ny alahady maraina fanimpom-pivavahana ivim-bokatry ny sampana, ary ny hariva kosa dia antsakira izay nanasana ny azy ny famonjena, ny RFF, ny STK ary ny tambatra avy eo amin'ny FJKM trano vato Ambatonakanga. Ny volana Jona 7:23 mody nandray anjara tamin'ny filatroana sy fivarotana lasopy nandritra ny hetsika gasigasy izahay. Toy ny isan-taona rehefa fety indray dia manomana mofomamy ny sampana ny 7:23 Ny 9 Septambra dia nanotrona ny fankalazana ny 15 taona ny arahana amin'ny Andriamatoa Lanto mpiandry tanàna ny asa tamin'ny fiangonana.
Ny 4 septambra dia fanavaozana ny sekoly FJKM Ambohidratrimo niarahana tamin'ny sampana mitaiza tanora. Tsy diso anjara ny sampana isan-taona miarika ny fahalalana soratra masina. Ny 12 desambra dia antsakira krismasy ny sampana Taniketsa. Ny 14 desambra ny seho an-tsehatra niarahana tamin'ny firaizan'ny sampana mitaiza tanora. Ny 20 ka hatramin'ny 30 desambra dia nanatateraka ny lasy tany Manambato. Rehefa faran'ny taona moa dia mandray anjara amin'ny famangina zokiolona trany ny sampana. Tamin'ny taona 24 ity kosa dia toy izao ny asa. Ny 19 janoary dia nandray anjara tamin'ny hira niarahana tamin'ny alahadin'ny firaisan'ny sampana. Ny 19 ka hatramin'ny 20 martsa no herinandro mibokatra ny sampana. Ny alatsinainy niarahana tamin'ny AFF, ny alarobia dia ho an'ny mpianatra soratra masina, ny zoma fa ny pompivavahana riva tarihin'ny sampana sy andraisana anjara hira. Ny ansabotsy dia fandraisana ireo sakafo nomanina ho fitadiavam-bolan'ny sampana noho ny ame anara-pahasalamana. Ny fitozona dia nanolotra hira ho fiarabanan'ny reny na hatratra ny fetin'ireny tao amin'ny Facebook. 5 Jolay dia fitrotroana ambavaka ny vombokatry ny sampana, ny hira dia natao tao amin'ny Facebook. Raha ny lafin'ny ampanandre dia mitohy hatrany ny fampianarana ny ankizy ny soratra masina isaky ny asabotsy hariva mialohan'ny fampianaran-kira izay ampifanarahana hatrany amin'ny lohahevitra mpanjin'ny isam-bolana na araka ny perikopy isan'alahady na araka ny mofinaina na araka ny many isan'andro. Ka ny fomba fiainana na fampiasan'izany soratra masina izany eo amin'ny fiainana andavanandro no tena imasoana ka ampitaina amin'ny alalan'ny sombo-tantara kely hatrany. Marina fa amin'ny rora sasany no fidirana isan-kasabotsy fianaran'ny sampana Taniketsa. Ankoatr'izay eo amin'ny samihafa dia misy ny fandraisana anjara amin'ny vavaka mandritra ny akatoko ny fandraisana. Tsy diso anjara ny sampana amin'ny fotoam-bavaka mandritra ny herinandro masina, ny herinandro ny fanahy masina, ny herinandro ny sampana mitaiza tanora ary ny herinandro sambatra na 24 izany na 24. Nisy ny fivoahana fanabeazana tany amin'ny Bezetoro Ambohijanaka sy ny fivoahana antsaha tany amin'ny Place de l'Amitié tany amin'ny Boanjobe. Ny fivoriam-beroa no tontosa dia ny oktobra 23 sy ny febroary 23 teto amin'ny tanànan'ny fiangonana. Noho ny ame anara-pahasalamana dia nandefa hira rehefa alahady faharoa mandritra ny fotoam-pivavahana alefa amin'ny Facebook ny sampana. Nandritra ny volana aprily 24 dia nanao challenge kely izahay 10 sketch fijoroana vavolombelona ary tononkalo tao amin'ny Facebook ihany koa. Tsara marina fa ny fandraisana anjara hira ataon'ny sampana dia isaky ny alahady voalohany sy faharoa ny volana. Eo ihany koa ny fanasana avy amin'ny fiangonana hafa toy ny tao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga na eo ihany koa ny mariazy Ambaretona fa tsy miova ny zava-kendren'ny sampana Taniketsa dia ny fampiroboroboana ny asa fitoriana sy filazantsara eto anivon'ny fiangonana sy any ivelany amin'ny alalan'ny hira. Ny fanomanana ny ankizy ho atoko-pihira anatevina sy andimby ny asin'ny famonjena ary farany ny fanomezana fitaizana sy fanabeazana mahasana lafi-piainana rehetra ny mpikambana ao aminy fa indrindra ny ankizy. Tsy ny teknika ny hira ihany no ianarana ao fa atao maro samihafa ary indrindra ny fiavaozam-panahy. Ka ny barao sy ny komity no mifandrimbana sy miara-metana ahatratrarana izany tanjona izany. Eto am-pamaranana dia tsy hainay tsy saotra ny mpitandrina mivady, ny fiangonana manontolo sy ireo mpanohana ny sampana rehetra amin'ny fitondrana ambavaka sy ny fiarah-miasa ataonareo. Manentana ihany koa ireo izay maniry anatevin-daharana ny sampana mba ho tonga isaky ny asabotsy amin'ny rora sasany eto amin'ny fiangonana. Tsy voatery mahay mihira vao miditra Taniketsa akory fa misy anjara sahazanao foana ao dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharahany fiangonana isika. Anatanteraka anjara hira ny Taniketsa.
is you. Jesus, my only hope is you. From early in the morning to late at night, my only hope is you. And my only joy, My only joy is you. my only joy Jesus, is you. my only joy, My only joy is you. From early in the morning to late at night, my only joy is you. And my only peace, is my only peace Jesus, is you. my only peace, My only peace is you. From early in the morning to late at night, my only peace is you. And all that I need, is you. all that I need is Jesus, you. all that I need, All that I is need is you. From early in the morning to late at night, all that I need is you. And my only hope, my only hope is you. my only hope Jesus, is you. my only hope, My only is hope is you. From early in the morning to late at night, my only hope is you. From early in the morning to late at night, my only hope is you. Hoy ny soratra masina ry havana, ary raha ilay mizatavan'olona ary ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra-tena amin'ny fahatahorana mandritra ny fivahiniananareo ety. Petera voalohany, toko voalohany, ny 9:7. Dia amin'ny anaran'ny tompo indray ry havana no hiarabana antsika fiangonana miombom-bavaka eto amin'ity fanompom-pivavahana amin'izao ora izao ity, na ny eto am-piangonana na ny tokantrano izay manaraka izao fanompom-pivavahana izao amin'ny alalan'ny pejy Facebook ny fiangonana, satria dia alefa mivantana izao fanompom-pivavahana izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo manokana ho an'ny sampana mitaiza tanora rehetra ary ny Dorcas sy ny Taniketsa, satria fotoana hitondranam-bavaka anareo ny anio. Ko satria moa tsy tontolo sanandritra ny amena ara-pahasalamana ny fanohanantsika ny sampana Dorcas sy ny Taniketsa, dia izay ny antony nandaminana izao fotoana izao iarahana amin'ny sampana mitaiza tanora. Ka dia ho aminareo rehetra ny fiadanana. Mbola miaina trany ny loha hevitra manao hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra isika mandritra ity volana septambra ity. Koa ireto ary ireo asa ny fiangonana tsara pahafantarana antsika. Ny taratasy avy any ivelany. Avy amin'ny FJKM Foibe, sampanasa, fikarohana sy fandaliana am-pinoana. Noho ny fanamariana ny alahadin'ny sampanasa, fikarohana sy fandaliana am-pinoana, dia natanteraka fanompom-pivavahana ny FFP amin'ny talata ho avy izao 20 septambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny FJKM Parobe Famonjena. Hisy ny fandraisana sary sy feo izany fanompom-pivavahana izany izay ataony ny afifab. Ho fahatotosany izany fanompom-pivavahana izany dia mangataka fiara-miasa amin'ny antoko-pihira ny FFP izandray anjara mavitrika mandritra izany fanompom-pivavahana ny talata izao izany. Avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana, sampana sekoly alahady. Ilazana isika fa miverina mianatra ny SAM ny sabotsy 17 oktobra 2024 eo ny fotoanan'amboana izany, isaky ny fitoeram-pampianarana, ka aoka samy anaja ny fepetra ny rehetra. Ny fanohizana ny fampianarana sekoly alahady dia miankina amin'ny fandaminana isaky ny fitandremana iarahana amin'ny mpitandrina.
tsy misy ny fanadinana iraisana amin'ity taona 24 ity fa entanina kosa isika sampana sekolelady isam-pitandremana mba handamina sy ampirisika ny mpianatra hazoto amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ho fanomanana ny tetikandro 124 dia aoka ndefa taratasy aty amin'ny synodam-paritany ny sampana sekolelady mikasy hanao fanamariana manokana amin'ny taona ho avy io. Ny raharaha anatiny. Ezaka hatranintsika riavana hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka ho fitsinjovana ny fahasalamantsika toy ny tsy maintsy mba hanasana tanana amin'ny rano sy savony ao ampidirana, ny fanaovana arivava sy orina ary ny fanajana nelanelana ray metatra. Toy ny mahazatra dia azontsika atao no misoratra anarana ao am-pandrarà vao manomboka ny herinandro satria mbola voafetra ho zato isika no afaka miara-mivavaka. Anio alahady 20 septambra dia alahady natokantsika hitondranam-bavaka ireo sampana amin'ny taiza tanora rehetra dia tsarovy amin'ny vavakantsika izany sampana fitaizana tanora rehetra izany. Izy ireo moa no manatotosa ny fanompom-pivavahana mandritra tontolo andro sy amin'izao fotoana izao. Ny rakitra anio, ny rakitra voalohany dia ho amin'ny fiainany fiangonana. Ny rakitra faharoa kosa dia hanoanantsika ny sampana Dorkasy sy tany ketsa. Ifampizaran'izy ireo ny rakitra faharoa. Misy ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo ary anasana antsika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra mba hiomana amin'izany. Mianatra ny katekomenina ny tolakandro, ampatsahivina ianareo katekomenina fa hanatanteraka ilazana amin'izany koa mpampianatra rehetra fa ho tanterahana ny sabotsy 20 septambra ho avy izao. Tontolo andro manomboka amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny fiangonana ny fisitonana sy ny fanatanterahana ny fanadinana katekomenina melohany andraisana azy ireo. Ireo fotoana amin'ny herinandro, ny sabotsy maraina dia fantaro fa efa miverina izao ny maraim-baovao amin'ny 9 ora sasany maraina. Mitohy hatrany koa ny famakiantsika ny filazantsara ny soratan'ny Jaona ka amin'ity herinandro ity dia ny Jaona 12 no vakiantsika. Mitohy hatrany ihany koa ny fanatanterantsika ny rojom-bavaka isan'andro. Amin'ny alahady heriny anio dia natokantsika hitondranam-bavaka ireo katekomenina izay ho raisina ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo amin'ny volana Novambra. Ny rakitra faharoa mandritra io fotoana io amin'ny heriny anio zany dia hanoanantsika ny katekomenina. Amin'ny alahady heriny anio ihany koa dia hanatanteraka ny fahalalana soratra masina isika. Efa ao anatin'ny kalandrean'ny fiangonana izany dia manentana antsika indray anjara hatrany. Toy izao ary ny tsara ho fantatra andinindiny makasika ny fahalalana soratra masina. Ny perikopa volana avril ka hatramin'ny aogostra no iomanantsika. Dia hozaraina amin'ny alahady 17 septambra ny laza adina ka any an-trano no hanaovana izany. Dia irina indrindra isika ankohonana ifandrombona hanatanteraka an'izany fahalalana soratra masina izany. Ary averina hatramin'ny alahady 4 oktobra ny valim-panontaniana tamin'ireo laza adin'ireo. Toy izao ary ny perikopa. Ny ankizy latsaky ny 10 taona dia vakio ny perikopa rehetra no vakina nandritra ny volana Jona sy Aogostra. 12 ka hatramin'ny 15 taona perikopa aprily sy Aogostra. Ny 19 ka hatramin'ny 20 taona perikopa Jolay sy Aogostra. Ny sokajy taona 20 ka hatramin'ny 30 taona perikopa volana May, Aogostra, miampy ny filazantsara araka ny Jaona 9 sy 7. Ny sokajy taona 70 taona mihoatra perikopa Jolay, Aogostra dia Jaona 9 sy 7. Dia apresihana ary sika riavana indray anjara mavitrika hatrany amin'izany fahalalana izany soratra masina izany mba hampitomboana ny finoantsika. Toy izao ny toetry ny vola tamin'ny herinandro. Ny rakitra voalohany dia mitotaly 630 700 ariary. Ny rakitra faharoa izay nanoanantsika ny asa sampanasa asa fitoriana filazantsara 453 000 ariary. Ny adidy voaray 523 000 ariary. Rakim-pisaorana sy voady 20 000 ariary. Ny fararakitra natolotry ny fianakavian'ny tokovavy Ravelo Manaly Noro 50 000 ariary. Fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tokovavy Rakotondrahova Marcel 40 000 ariary. Fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tokovavy Ravosolo Justine 50 000 ariary. Ireo rehetra ireo dia mitontaly ho 1 766 700 ariary. Filazana manjo.
ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Mamparibe Famonjena. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay Rakotondrahova Soarso Marcel dia natsony ray ody any aminy ny talata 12 septambra 2024 teo amin'ny 7 taonany. Hoy ny zanany Rajaonarson Michel sy Domoina Chantal mianada avy, ny ray tapo aminy Rakotondrahova Lalao sy ny zanaka manjafiny mianada avy. Ny fandevenana moa dia efa totosa, ny famanginy fiangonana ihany koa dia efa totosa. Ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Mamparibe Famonjena. Amin'ny finoana sy ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo ny fodibandry ny ava malalanay Ravaovelo Justine, vadina velan'ny Tompoklara Kotomalala Albert, ny zoma 12 septambra 2024 rehefa nivahiny 12 taona teto atany. Hoy ny zanany, zanaka navelan'ny Tompoklara Andrenaivo Dieudonné sy Tompoko vavy Ramanantena Soa Marie Justine mianada avy. Ny fandevenana ihany koa dia efa tontosa, ny famanginy fiangonana dia efa tontosa. Ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana FJKM Mamparibe Famonjena, ny sampana fifoazana, sampanasa asa fitoriana filazantsara, ny sampana vokovokomanga, ny sampana lehilahy kristianina, ny voamiera asa vavolombelona. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo ny fodimandry ny dada malalanay Rakotomalala Jean Ernest Loolona. Hoy ny zanany Rakotomalala Jean Ernest izay nodomandry ny sabotsy 7 septambra 2024 rehefa nivahiny 7 taona teto atany. Hoy ny zanany Rakotomalala Naltina Siary, Razafin-Rakoto José Alain Statamo, Rakotomalala Manjaka Joary sy Fabienne. Ny fandevenana moa dia ho tontosaina anio. Ny famanginy ny fiangonana dia ho tontosaina izao maraina izao tamin'ny 10 ora sasany maraina. Fiantsona fanambadiana. Iangaviana mba hitsangana, Andriamatoa Ramaro Mandray Tojo sy Ramatoa Rabefaritra Domoina. Aoko ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, Kolosianina 3:7-12 tapany voalohany. Andriamatoa Ramaro Mandray Tojo dia mangataka ny anamasinana ny fanambadiany amin'ny Ramatoa Rabefaritra Domoina. Ny fanamasinana amin'ny fanambadiana dia ho tontosaina ny sabotsy 10 oktobra amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny FJKM Mamparibe Famonjena. Misaotra tompoko. Izao ny fiantsona voalohany. Ireo rakim-pisaorana ho vakiana. Aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitrao. Isaia 1:7 tapany A. Mahatoky anao aho Andriamanitro amin'ny fanadinana izay atrehako manomboka raha-pitso. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ary manolotra rakim-pisaorana 20,000 ariary ho an'ny sampana tany-ketsa. Faharoa, isaotra ny Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Salamo 4:30 ny andininy voalohany. Noho ny nahazoko fahasoavana ka nahafahako fanadinana ary mbola afaka manohy ny fianarana, dia manao zao rakim-pisaorana izao mitotaly 130,000 ariary. Toy izao ny fitsinjarana izany rakim-pisaorana izany. Sampana tany-ketsa 50,000 ariary, sekolelahady 20,000 ariary, atolotra ny mpitandrina Raharjaona sy Lofinirina 20,000 ariary, atolotra ny mpitandrina Andrainarivo Nofy 20,000 ariary, ary atolotra ho amin'ny asan'ny fiangonana 20,000 ariary. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa isika kosa dia hanatanteraka ny asa amin'ny fahazotoana. Amen. Hanatanteraka ny fanatitra sika izao ry havana, ary hanavao indray ihany koa ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra.
ny Jesosy izany ho anaiky mba ho azimo eny atsarany eny antrabe vizita monjy ka mety zare Jesu tomponayo detuizay avibanaki kamandraisana izare no mety izare lazao anomeny fony mba ho azy zao eny antso mafy Jesu tompody zay rehetra mety o aviavy Jesu tomponayo detuizay avibanaki kamandraisana Iaraha hitsangantsika anolotra ny fanatitra ny hira fa 570 ny andiny faefatra no tanterahantsika faranana amin'ny amenna iraina. mbola ivavaka isika riavana isoranay mandrakariva ny anaranao ry tompo Andriamanitra io fa Andriamanitra ty dia tianay tokoa ianao ary asehonao amin'ny fitondranao ny fiainanay izany fitiavanao izany koa dia indreto izay tsy mety mangina fa maneho ny fankasitrahana anao
ary manavao mandrakariva ihany koa ny fanoloranay ny tenanay ho anao Kristy mpamonjy. Anatevenanay ny hira vavaka izay nasandratra teo tamin'nanominanay ilay fanananao natolotra ao anay ka ny tantananay na nasoavanay ny mombanay ary entinay maneho koa ny fanohanana ny asanao. Raiso sady akasitrao izany tombao hoety manditatra sy mampivelatra ary mampandroso ny ambaindain'ny fanjakanao eto amin'ity fiangonana misy anay ity. Isaoranay anao tompo ny teninao sy ny afatrao sy sakafom-panana tolotra ho anay anefeno anay mba hanana toetra tokony hananan'izay mandray anjara fanompona eo aminao tompo mahery, ary mba tonga anay hatratra ny tanjona izay kendrena amin'ny fahavitahan'ny asanao ho fampandrosoana sy fanitarana ny asan'ny fiangonanao na ao anatiny na ivelan'izany. Dia indreto izay tompo mivavaka aminao ho an'ny kristianina rehetra eto amin'ity fitandremana misy anay ity, tsaroana manokana ny amin'izany reto mpanomponao izay afaka mifanatitava miara-miombinaina eto amin'ity vavahadin'ny lanitra ity manatanteraka izao fanompona masina izao, ary eo izay manaraka izao fandaran'izao ihany koa any tokantrano ankehitriny. Apetraka feno ampelantananao tompo ny hery ny fanainao masina hitaridalana azy ireo tombony amin'ny finoana sy ny fanantenana ary aretany eo aminao. Dia tsaroanay ambavaka miaraka amin'izany koa tompo ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa eto anivon'ity fitandremana misy anay ity, ary tsongaina miavaka amin'izany ny sampana Dorkasy sy ny sampana Taniketsa izay nanokana ny fiangonanao eto amin'ity fitandremana misy anay ity, fotoana manokony fanohanana azy ireo, fanohanana azy ara-bavaka ary fanohanana azy ireo koa eo amin'izay mety adidy sy andraikitra handraisany anjara amin'ny fitezana sy ny fanabiazana ny olonao mba ho olona vanina ara-pinoana ary atanjaka ara-panahy. Mivavaka aminao izay tompo ho an'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mivavaka aminao izay tompo ho an'ny mpitondra fiangonana na izanaiza misy azy ireo, apetraka feno ampelantananao tompo reny tobo masina izay tezana sy hanasitranana reny olonao tratrany manjotsy fidiny reny. Eny tompo hiasana ankery ianao ka dia hatratra ny tanjona izay kendrenany izy ireny. Dia toy izany koa ny antserovanay tompo ireo zanaky ny fiangonana ampelezana rehetra na izanaiza misy azy ireny, fa toy ny ihany ny ety raha ny toe-javatra misy indrindra ity momba ny aretin-dratsy coronavirus ity, dia manateny izay fa ny fiarovanao dia omba azy ireny koa ary omba nay rehetra eto amin'ny loson-drazanay ity. Ary izany ny tondranay ambavaka tompo ny firenenay ary atomboka hiatrany ampitondra fanjakana izany, dia ny filoha-pirenena sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra hatraty amin'ny manana fahefana vokitany, ianao ny jery sy tsimbona azy ireo avitanja ny asa masina efa nanendrena ho azy izany, ary ianao koa omba ny vahoaka anana fahendrena hanoho ireny mpitondra fanjakany ireny koa. Dia mivavaka aminao izay tompo ho an'ireo nomenao anjara adidy ho amin'ny fitsaboana sy ny fikarakarana momba ny fahasalamana, ianao koa no homba azy ireny ka havitany tsara ny asa mba halefi tsikelikely izao valana retin-dratsy izao. Ary apetraka eo ampelantananao koa ireo tompona ndraikitra amin'ny filaminam-bahoaka dia ny miaramily izany. Ianao tompo no hiaso amin'izy ireo maraina toandro hariva amin'izay fanompona tanterahany mba hisy fandriampahalivana ary adam-pinaritra ny vahoaka malagasy sy izay rehetra miara-monina eto amin'ity tanindrazana malala ity, dia mba ho Madagasikara ho anao Kristy ary ianao Kristy ho an'ny malagasy rehetra tokoa.
eny tompo entina iambavaka ihany koa ireo tsy salama rehetra, entina iambavaka eo anatrehanao ireo manana fahaseranana, ary toy izany koa ireo manamanjo. Ianao tompo hijery sy tsimbona manokana azy ireo ka hiverena ny fiainany amin'ny laoniny mba hiara-nompo amin'ny fifaliana eto anivon'ity fiangonana ity indray. Ary toy izany tompo nametrahana iambavaka eo ampelantananao ireo mpanomponao izay manana ataka manokana, ireo mpanomponao izay mangataka mba hoentina ambavaka ny tokantrano any, ary reto mpanomponao tompo izay manefa voady eo anatrehanao ary eto anivon'ny fiangonana ankehitriny. Ao ny mpanomponao izay hiatrika fanadinana raha-pitso, apetraka feno ampelantananao izany. Hanampy azy ianao tompo, hanome saina matsilo ianao, hanome fitadidiny ianao, ary hanome azy ny fahombiazana amin'ny fanantanterahana izany fanadinana izany. Ka ny faniriana azy sy ny vavaka sandratray tompo dia mba handraisan'izy ireny lay satro-boninahitry ny fahafaham-panadinana avy aminao Kristy mpamonjy. Ao koa ny mpanomponao tompo izay afa-panadinana soamantsara, apetraka feno ampelantananao tompo ny fanohizany ny fianarana, ary ahomby hatrany ka ho tafita any amin'izay farany avo indrindra, amin'izay irin'ny fony sy izay very ny fianakaviany, fa ho anjarany izany mpanomponao izany, ary izay hitanao tompo fa manandrify ka mahasoa ny fiainana izany mpanompokelinao izany. Dia apetraka feno ampelantananao tompo na ireo izay tsy afaka ihany koa aza mba hanana tanjatsaina sy tanjam-panahy amin'ny famerenana indray ny fiatrehana ny fanadinana izay tsy nahafahana teo, ary ianao manana ny hevitra izay heveranao azy, fa fantatra izany fa fiadanana fa tsy olozakory. Ary dia farananay izao vavaka izao tompo, sady akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay eo sy any an-danitra, ho amasina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meno eo nisy ihany zazo anay, ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha hitsangana isika fiangonana riavana na tanteraka nira voalahatra eo amin'ny fafana, anonona ny tondrozotra isika dia andray nitsodrano ary mamarana ny hira izay voalahatra eo amin'ny fafana hatrany. Tsangana ny fiangonana. Farai mandala ozaya wandanditra enuni fivavako ataoko aminao fa Jesu Kristi zonakao no tena sorona saentiko amina pamela eloka. Amin'ny anaran'ny tompo ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoany tenanao fianarana miasa tsara. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay an-danitra. Amen. Ho tanteraka aminareo ny entsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an' Jesosy Kristy zanany tompontsika. Amen.
izay anompo ny andrandrana tompo zay tsy toa mba eresona tompo manan-kery atanjahonao izay savery kafakaminao. Aoko hipetraka ny fiangonana ary manao vavavaka mangina ao am-ponareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.